Antsoavo ho antsika kristianina indray ao anatin'ny mana isan'andro amin'ity volana ity. Lioka toko fahenina andininy fa 5:7 manao hoe ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitry ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa avy amin'ny habeny am-po ny tenenany vava. Ndedra isika amin'izao antsoavo izao mba iseho olona tsara ka hamoaka ny rakitra tsara ao am-pontsika, izara fitiavana, iteny mamy, tsy fampitsara ary ho teny pahasoavana no alokan'ny vavanao mba ho fitahiana ho an'ny ankonanao, ho an'ny fiangonanao, ho an'ny fiarahamonina misy anao, ary ho an'ity firenena mamitsika ity. Antsoavo ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa avy amin'ny ao am-po ny tenenany vava. Lioka toko fahenina andininy fa 5:7. Mbola misaotra an'Andriamanitra indray tsika ry havana omeny fotoana tahaka izao, ahafahantsika manantona azy, mitanila eo anatrehandray ary mandray hafatra sahaza avy amin'ny alalany. Koa raha baina manokana ianao izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana mana isan'andro izao, dia iombom-bavaka isika. Andriamanitra raha inay misaotra anao zahay, mideranao, mankalazanao, manome voninahitra anao, fa Andriamanitra lehibe sady tsara ianao. Afipetraka ianao Tompo kanefa iva fijery, satria mihevitra mandrakariva ny amin'ny fiainanay, mikolokolo sy miay anay ianao Andriamanitra, ary mamindra fo sy miantra anay mandrakariva. Misaotra indrindra indray mpamonjy ny amin'ny fotoana izay omenao anay tahaka izao, ahafahanay mamantatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao, manovy fahalalana tsara ihany koa Andriamanitra, ahafahanay miavao amin'ny fanomponanao, amin'ny fiarahanay dia miaraka aminao Jesosy Kristy Tompo. Mangataka aminao fanahy masina endry, anazava ny fosiny fanahinay, ahafahanay mahatakatra ny sitraponao, ary ahafahanay mandray migioka Tompo ny fahatsaran'ny teninao indray. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Manohy ny fandiniana ny bokin'ny Lioka isika, Lioka toko 9:1 ka hatramin'ny 5:10. Filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 9 manomboka amin'ny 1 ary mifarana amin'ny 5:10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra, nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary 12 nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nisotraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny demony 7, sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fananan'i Herôda, ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanantona azy ny olona avy tany amin'ny isan-tanàna, dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy amafy ny voa, ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka, ary dia lany ny voro-manidina, ary ny sasany dia voafafy teny ambony vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara naniry taminy dia nangija azy, ary ny sasany voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namozato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe, izay manatsofina hoety miaino, aoka izy hiaino. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany, dia hoy izy, ianareo no navela ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary hahare izy fa tsy hahafantatra. Koa izao ny hevitry ny fanoharana, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao ino izy ka ho vonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady nandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy nanapaka ireo, fa mino vetivety ihany, ko amin'izay andro isehoan'ny fakapanahy dia mihemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre fa noho ny nandeha izy,
voagejan'ny fiahiahiana sy ny arena ary ny fahafaneretan'izao tontolo izao ka tsy mahavanom-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetany. Tompo sokafo indray ny masom-panahinay, ahitana zava-mahagaga amin'ny teninao. Amen. Manohy ny fandiniana ny filazantsara ny Lioka isika, toko 9 ny 1 ka hatramin'ny 5 araky ny voalahatra ao amin'ny karatry ny mana isan'andro izay atolotry ny mpiara-maki ny Baiboly ho anao. Jesosy Kristy eto amin'ity toko 9 ity dia manao ny ministera mifindrafindra na koa mandehandeha. Manohy ny fitetezana faritra Jesosy Kristy ary mitety ny faritry Galilea iny izy. Ny zavatra hita sy tsikaritra ary andraisantsika toetra tsara laina tahaka voalohany dia Jesosy Kristy manangana sy manorina ekipa matanjaka. Jesosy Kristy da nangana ekipa matanjaka ary tao anatin'ny fisafidianany ny ekipany dia tsy nijery na nanavakavaka sokajin'olona na koa karazan'olona izy. Nazava ny tanjon'i Jesosy Kristy ny taona ny olona iaino ny fampianarany ary ahatonga azy ireny ho mpianatra. Zavatra hitantsika voalohany eto amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 dia ny fisian'ny mpianatra vehivavy. Raha tamin'ny vanandro ny ainana tamin'izany dia zavatra mahalana, izany hoe tsy fahita ny mahita vehivavy mandray andraikitra na mandray anjara ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Izany hoe vehivavy manao ny asan'ny diakona, manompo an'Andriamanitra ao anatin'izany. Jesosy Kristy anefa rehefa mifidy olona dia tsy manavaka hoe lahy na vavy. Fa Jesosy Kristy ilay mamantatra ny fo sy ny vo, mahafantatra ny afaka hampiasainy ny olona izay fidiny, dia tsy manavakavaka izy. Ao anatin'izao 1 ka hatramin'ny 7 izao, nandritry ny fitetezan'ny tanàna sy vohitra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, dia karazana olona maro no niaraka tamin'i Jesosy tao anatin'ilay tarika na ekipa. Nisy vehivavy tonga mpianatra, teo ny 12 fa nisy vehivavy sasany, ary misy anarana 3 voatonona teo, dia Maria Magdalena izany, ilay nisotranon'i Jesosy Kristy nanana fanahy maloto, Joana vadiny Koza dia olona tena nanana izy azy satria mpitandrina ny fananan'i Herôda, ary koa nisy an'i Sosana sy ireo vehivavy maro hafa koa izay nandray ny fahasoavana avy tamin'Andriamanitra dia lasa mpianatry Jesosy Kristy ary koa mpanohana ny asan'Andriamanitra ara-pitaovana sy ara-materialy. Jesosy Kristy arak'izany raha nanomana ny ekipany na nitarika ny mpianany dia nijery ny tao anatin'ny fony tsirairay. Olona nanana fo mazoto reto vehivavy reto, vehivavy mahery fo na tokony mpampianatra hatramin'ny farany. Raha tsaroantsika tokoa ane, nanaraka teny hoe ny foana ny vehivavy izay ninao Jesosy hatramin'ilay ora na hafatesany. Vehivavy matoky hatramin'ny fahafatesana. Nomeny Jesosy lanja izy ireo ary navelona nandray anjara toerana, navelona nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy fanavahana na saranga arak'izany ny fanarahana Jesosy Kristy.
Ary hitantsika tamin'ny karazany mpianatra Jesosy zany, nisy ny 12 lahy, Luka 4:7 ka hatramin'ny 4:10. Tao ihany koa ireo vahoaka mpianatra izay nanaradia azy 9:17. Tao ihany koa ireo 70 lahy, hitantsika any amin'ny 10:1:12. Ary nisy fotoana arany, nisan'ilay vondrona 3 lahy mpianatra Jesosy Kristy, Petera, Jakoba, Jaona. Indraindray ihany koa Petera sy Jaona, na koa Jakoba sy Jaona. Nisy fotoana koa Jesosy niantso olona anankiray tahaka ny Levy. Ny zava-dehibe mila tsaroana ary arak'izany dia izao hoe Jesosy Kristy rehefa manomana olona mpiara-miasa aminy dia niantso lehilahy, niantso vehivavy, fa ny tanjona dia izao hoe ny fon'ireo olona ireo mahatoky azy nahatonga azy ny safidy an'ireo mpianatra ireo. Fo mahatoky ary izy manana fijery tsara ny olona tsirairay avy. Inona no toetra tsara ilaina tahaka fampiarana ho antsika arak'izany? Raha vehivavy ianao dia mandiny tena, mahita an'ireto vehivavy mandray andraikitra amin'ny asa fanompoana ireto, manohana ny asa ministera. Nisy vehivavy niavaka ihany koa tany amin'ny asan'ny apôstôly Prisila, dia nampianatra izy. Izany hoe afaka nanana fanomezam-pahasoava mampianatra ihany koa ny vehivavy, ary navela nampianatra. Asan'ny apôstôly 7:1-9. Fa ho anao vehivavy, mino an'i Kristy. Inona no andraikitra ifaraisinao fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra? Fa arakaraka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao, dia mafoiza, matoki, ary koa mahazo toa amin'ny asa tsara rehetra izay niantson'Andriamanitra anao. Fa tia ny tompo mpianana ianao, nitaona ny hafa ihany koa ho amin'ny finoana marina an' Jesosy Kristy tompo ka hahatonga azy ireny ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izay rehetra tao arany, kendreo mandrakariva ny hahatonga anao tarika ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary hankatoa sy hametraka tsara ny soatoavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Meteza arak'izany ho mpiara-miasa amin' Jesosy Kristy, tahaka an'ireto vehivavy reto. Ny zavatra faharoa izay hitantsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia nampianatra ihany koa Jesosy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanoharana. Rehefa niangona ny vahoaka betsaka dia nanantona an' Jesosy ny olona satria tena manana fo, te hamantatra indray ny sitrapon'Andriamanitra, tian'ny olona ny haino ny fampianaran'i Jesosy. Jesosy anefa rehefa nampianatra dia fampianarana tsotra, fampianarana mora azo sy tsy sarotra takarina no ataony, fanoharana, fampianarana zatra ny jiosy izany tamin'ny fotoan'andro, satria eny fa na dia ny fariseo sy ireo mpampianatra tany amin'ny sinagoga dia mahazatra azy ny mampianatra ny olona ny amin'ny fanoharana. Zavatra iainana andavanandro mandrakariva no hoitin' Jesosy Kristy ampitana hafatra. Tsara ilaina tahaka izany amintsika izay nitory ny hafatr'Andriamanitra. Manao izay hanakekezan'ny olona ny hafatra, ahafahan'ny hafatra tena ho tafita ary handray ny sahazazany tsirairay. Fanoharana ny amin'ny mpamafy no nataon'i Jesosy. Fanoharana efa fantatsika raha toa-tsika olona mpamaky baiboly. Fanoharana ny amin'ny mpamafy anisan'ny malaza indrindra ny amin'ny fanoharana izay nataon'i Jesosy. Fa fanoharana kosa nefa tena nataon'ny tompo hanoharana ny amin'ny toe-pon'ny olona manoloana ny tenin'Andriamanitra. Raha nivoaka ny mpamafy ho Jesosy Kristy dia namafy vo izy, ary karazana tany anankiefatra no namafazana ny vo. Mazava ho azy, misy karazana vokatra efatra ihany koa no hita aterak'izay. Nazavain'i Jesosy inona no karazana tany, ary nazavainy ihany koa hoe inona avy ireo vokatra ireo. Ny karazana tany dia tao ilay tany teny amoron-dalana. Ny faharoa dia ny teny amin'ny vatolampy, ary ny fahatelo dia teny amin'ny tsilo. Ny zavatra hitovizan'izy ireo ary naverimberina manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 dia ny hoe samy mandre ihany ireo karazan'olona ireo, fa
misy karazana asana devoly mahatonga azy tsy hanana vokatra. Samy mandre izy, fa ny voalohany ilay teny amoron-dalana, mandalo ny devoly dia manaisotra ny teny tao am-pony, ny fandrao ino izy ka ho vonjena. Mandrefa mandalo fotsiny ao aminy ilay tenin'Andriamanitra. Mazava ho azy tsy misy vokatra eo amin'ny fiainana izany. Ny eo ambony vatolampy any dia mandresy mandray ny teny izy amin'ny fahafaliana, izany hoe rehefa avy mandray toriteny, avy mivavaka na avy maheno fampianarana na konferansy, ka anontanianao izy hoe inona ny afatra tao na nanahoana izy tao, dia izy ilay miteny hoe mahafinaritra e! Inona ilay mahafinaritra? Nafinaritra mihitsy ilay toriteny tao. Faly nandray ny teny, fa tsy nanana faka ilay tenin'Andriamanitra. Nandray izy, kanefa rehefa nandalo ny fanenjehana, nandalo ny fahoriana, nisy ny fakapanahy, dia miemotra. Io ilay karazan'olona tsy manana fikirizana, tsy manana fitozona amin'ny fiainany. Ka noho izany dia mora faly ery mandray tenin'Andriamanitra, fa tsy lalipaka. Ny fahatelo dia ilay teny ambony tsilo. Mandre ihany, fa noho ny mandeha dia voageja ny fiahin'ny fiainan'izao tontolo izao, ny harena sy ny fahafinaretana maro isan-karazany. Raha ambara dia olona tsy mahafoy an'izao tontolo izao, mbola isa an'izao tontolo izao, mbola nama an'izao tontolo izao, tsy mahavita mahandà ny rehak'izao tontolo izao. Raha bangona tokana izany ireo karazana tany ireo, dia ilay tany izay tsy misokatra mihitsiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Toa ivelambelany fotsiny, fa tsy tena mandray, makamamy ary manome lanja ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tenin'Andriamanitra ilay voa fafin'i Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra ilay tokony voamendriky ny fibebahana, ahatonga ny olona tena ino an' Jesosy handray azy, ary koa hanara-dia an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany. Izany hoe ahatoky azy amin'ny lafim-piainana manontolo, miala ny fiahiana ny fiainan'izao tontolo izao, ny fitiava-karena sy ny fahafinaretana, ary olona vonina hiatrika sy mahery satria manana ny fanan'Andriamanitra manoloana ny fakapanahy. Mazava ho azy, ilay tany anankitelo dia tsy ahitana vokatra. Mbola betsaka ny karazan'olona tahaka izany eo amin'ny fiainana. Mbola betsaka no kristianina sadasada, satria tsy miorina marina ao amin'ny Jesosy Kristy ny fony. Mandalo fotsiny ny tenin'Andriamanitra eo aminy, fa tsy manana toerany ao anatiny. Manandratra antsika nefa ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo amin'ny fahendrena rehetra. Miteny ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Mampatsiaro antsika arak'izany arany. Mangataha amin'ny Tompo hoe Tompo, avozo ny foko. Ka raha mandre tenin'Andriamanitra dia tsy tahaka an'ilay eny amoron-dalana, na koa tahaka an'ilay tany eny amin'ny vatolampy, na eny amin'ny tsilo, fa kosa mangataha amin'ny Tompo hoe Tompo, omeo fo misokatra ao amin'ny teninao aho. Ahafahako miaina n'izany teninao izany, mahatoky amin'izany teninao izany, ary hitomboana ihany koa amin'ny fahalalana tsaranao. Toetra tsara ilaina tahaka, arak'izany dia ilay tany tsara. Ilay tany tsara izay mandre ny teny amin'ny fo, sady marina no tsara, dia mitana azy, ka ahitana vokatra betsaka, mamoa amin'ny faharetana. Ny fiainana ny fanjakan'Andriamanitra arak'izany dia tena mila an'izany hoe fifankazarana amin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izay ny teny soratra masina, mifankazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Mila miaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro, mihazona ny teny fampanantenana izay omen'Andriamanitra isan'andro, hahatonga antsika hiorina sy ho lalipaka ao amin'i Jesosy Kristy tokoa. Ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra nefa no mamaritra mandrakariva ny vokatra azo na manahoana ny tany izay na ny toe-po ananantsika. Raha te hitondra vokatra arak'izany dia mila miditra mandray ilay harena izay tian'ny fanjakan'Andriamanitra omenantsika. Izany hoe miaino ny tenin'Andriamanitra, mitadidy ny saintsaina ny tenin'Andriamanitra,
ary koa mahazoto sy maharitra amin'ny fampanantenana izay omen'Andriamanitra. Mitahana ny teny fampanantenana izay omen'Andriamanitra ahatonga antsika afaka hiaritra fahoriana, hiaritra fanenjehana, handresy ny fahagejana ny amin'ny filana ara-nofo rehetra izay mahatonga antsika manalavitra an'Andriamanitra. Toetra tsara ilaina tahaka arak'izany dia ny hoe mandray ny tenin'Andriamanitra, miaina ny tenin'Andriamanitra, mizara ny tenin'Andriamanitra, ka hamoa zato eny, 80 eny, ary koa 30 eny, dia hitondra olona betsaka ihany koa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsarovy ary fa Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo no ampitaina aminao mandrakariva, ahatonga anao hiaina ny soatoavin'ny fanjakan'Andriamanitra ary koa ho isan'ny mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjinao dia tena ahatsiaro anao hoe afaka manantena azy. Ilay Jesosy Kristy tonga nofo te hitoetra ao anatinao, ahafahanao mivelona miaraka aminy, miaina miaraka aminy ary miara-mandresy aminy ihany koa. Toetra tsara ilaina tahaka farany ary koa tombotsoa hananan'izay mpianatra Jesosy marina dia ny hitantsika eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Ny tena mpianatra Jesosy dia mahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany hoe mahafantatra ny tsy ambarantelon'Andriamanitra, ampahafantarin'Andriamanitra ny sitrapony, ny fikasany rehetra, ny tena mpianany tokoa. Tsy tahaka izany reto olona sasany reto izay tsy mahafantatra hoe inona akory ary ny hevitry ny fanoharana. Satria nahoana? Satria voambaran'ny tenin'Andriamanitra tena hajambaina izy ireo. Any amin'ny Isaia 9:7 sy ny manaraka ny ahitantsika an'izany. Mijery any izy fa tsy hahita ary tsy hahafantatra akory ny antony zavatra rehetra satria no hajambain'Andriamanitra ny masony, satria tsy nino no zanaka latokan'Andriamanitra izy. Ny tsy finoana arak'izany dia mahatonga antsika tsy hahatakatra ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka hahatonga antsika tsy hino an'Andriamanitra. Tombontsoa kosa nefa no omen'Andriamanitra izay tena mpianana, izay tena mino azy tokoa, satria hampahalalàn'Andriamanitra ny zava-miafiny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy izy. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, niakatra any an-danitra ary tonga mpanalalana antsika. Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ampahafantarin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena mahafaly izay nomen'i Jesosy Kristy sy ny amin'ny fiainana mandrakizay izay ampanantenainy. Ny sakaizan'Andriamanitra arak'izany dia afaka mizara ihany koa ny fahatsaran'Andriamanitra. Mahazo tombony isika. Ny sakaizan'Andriamanitra ihany koa dia tena mahazo vokatra tsara ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tsao ary alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia ho ampy anao ny zavatra rehetra. Atao vovomendriky ny fibebahana ny tenin'Andriamanitra izay afafinao, ahatonga ny olona tena handray an' Jesosy, ino an' Jesosy ary ho isan'ny mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra ne asa betsaka indray ao anatintsika amin'ny fahendrena rehetra, ahatonga antsika hisaintsaina hoe Tompo, ampio aho manoloana ny mpiara-miasa rehetra, tsy hanavakavaka, na vavy na lahy, fa tena hanao zava-dehibe ny safidy sy ny antso izay ataon'Andriamanitra amin'ny tsirairay, satria nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny tsirairay avy. Ny faharoa dia ny hoe meteza ho tany tsara, mandray ny tenin'Andriamanitra ary mijoro vavolombelona ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Hizara tsara ny teny fahamarinana ka hitaonan'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatelo farany dia raiso ny tombotsoa tiany Jesosy Kristy omenanao amin'ny mampianatra mino anao satria tonga sakaizany ianao, ampahafantarany ny fikasany. Dia anao indray ny safidy amin'ity anio ity, akatò sa tsy akatò. Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra dia nakatoavantsika mandrakariva ny didiny. Mivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay satria tsy nafeninao taminay ny teninao tamin'ity anio ity. Teninao izay mampatsiaro anay fa na vavy na lahy dia nofidianao
arakaraka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao azy. Ho isan'ny mpiara-miombona antoka aminao, ho isan'ny mpiara-miasa aminao, anitatra ny ambaindain'ny fanjakanao ety ambonin'ny tany. Avozy ny fomba fijerinay ny mpiara-miasa aminay, Andriamanitro. Ahafahan'ireny mpiara-miasa aminay ireny mivelatra amin'ny fanompoana anao. Misy vehivavy maro nanompo anao, Andriamanitra, dia ampahirezo manokana ny vehivavy izay mandray andraikitra amin'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny fampianarana ny teninao, tena joro ny vavolombelon'ny finoananao. Ho tonga ohatra tsara laina tahaka amin'izay rehetra taony. Misaotra ihany koa, Tompo, satria nampatsiarovinao tamin'ny fanoharana ny amin'ny mpamafy indray. Fa ny vody ny teninao dia tokony hamokatra betsaka eo amin'ny fiainanay. Voamendriky ny fibebahana ka ataonany olona ao amin'ny fanjakanao. Ampio ihany koa nefa izay, Tompo, rehefa mandre ny teninao mba tena ho mpiaino mpakato. Ho mpiaino mahay misitraka ny fahasoavana hoentin'ny teninao, nandraisanay ny fitahiana rehetra. Jesosy, avozy ny fonay, avozy ny fomba fijerinay, avozy ny fiainanay. Dia misaotra anao izay satria tianay anao matombo lamanaka ambara aminay mandrakariva. Dia naiza toerana misy mpanomponao amin'ny fotoana izao hoe mikely aina fatratra amin'ny fitoriana ny teninao, vangio izy ireny, Tompo, ampahirezo izy, ary ataovy tsaroany mandrakariva fa ho amin'ny rakao sy ny fampanantenanao hoe indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra indrindra mpamonjinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato, Ranavalona voalohany, Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.